Ja, era basicamente feminista. E fa mazanga motsika amin'ny lakampanana no manao ny politique feminista androany. Maromaro ny loahevitra izay hoentintsika ao anatin'izany ary minisitra izay misy fandraisana amin'ny fampandrosoana sy ny mpiasa atety majanga no nasentsika manatrika an'izany. Io ihany koa ny tokony andraikitra eto an-toerana ny ombofidy ny ombopendia izay anaraka koa ny fanampiterahana amin'ireo tetikasa rehetra izay hitapahantsika amin'izao fitakefo-ministra atao eto majanga izao. Maromaro no zavatra modiniana ety mahakasika ny fampandrosoana na ny fidrafitrasa izay atao eto majanga. Anisan'izany no resahana dia ny fanokafana tanteraka ny fifandraisana na ny takitra entana na ny takitra olona amin'ny nosy Comore. Hodiniana eto ihany koa ary eo ampahafantarana ny ahafahantsika mandroso ary miroso amin'ny tetikasa TADEV 2. Maromaro ny tetikasa voasoratra ao anatin'izany TADEV 2 izany, fa anisan'izany zavatra lehibe dia ny fanamboarana na ny aménagement ny vallon de Metzinger izay izy io no miteraka tonga-drano foana eto Mahajanga ary zava-dehibe mihitsy no ahafahantsika mijery ary anafaingana ny anomboana an'izany vallon de Metzinger izany. Misy ihany koa ny réhabilitation ny lalana maro ao anatin'izany, ny lalana Tsararano izay mirefy 3 km 600. Ao anatin'ny zavatra hodiniana eto ihany koa dia ny fijerevana ny subvention izay mitetina 33 milliards ariary amin'ireo commune manodidina aty amin'ny région Boeny, fa indrindra ny asa tokony atao eto Mahajanga ihany koa anatin'izany subvention izay omena izany. Ny zavatra lehibe soavana ihany koa dia ny fijerevana ny fametrahana ny parc solaire 5 mégawatts izay tena goavana misy satria hitantsika dia hitantsika fa dia mibadika tokoa ny masoandro aty Mahajanga ary zava-dehibe zany fampianana herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Ny fametrahana io parc solaire io dia ankeny na anafona mihitsy azy ny resaka délestage indrindra fa amin'ny andro atoandro eto Mahajanga. Anisan'io zavatsika rahapisy koa ny famotarana ny finantsy fanamboarana ny kely na ny port eto Mahajanga. Fa raha tsika mifankehitriny dia feno fasika ary tera plana anatin'izy io dia iretarana sy amboarana madio ihany koa fampatsiana izay fampatsindona izay mitetina 5 millions de dollars ny tetikiny izany asa izay atao izany. Ny zava-dehibe hodiniana ihany koa dia ny fanamboarana ny lalana RN4 iray manontolo izay miaraka manambatonga eto Mahajanga. Ny zavatra tsy maintsy atao fahan'izy dia ny fanorona ny lalana amin'ny mandro manambatonga eto Mahajanga zany. Reo rehefa ny ministra ny fahamonoana dia fanazavana tension rehetra eo anivona zany RN4 vedana. Akoatr'izay izay rehefa misy ihany koa ny anamboarana ny lalana Saint-Lucie izay misy fahafasika misy fifampifa manana amin'ireo amongana ireo dia mila jerevana ihany koa zany ny zavatra rehetra zany.
famresaka fikaramisika dia ny fidarana na ny fanatsarana ny hotel Zahava hotel zay tokony ataontsika manaraka ny felitra izarevantsika eo ny fiarah-miasa sy mianana ao anaty mangarahara ary zay olona manaraka ny trakefa sy ny fahaiza-manao amin'izany tokony ataontsika eo ny fomba anampianarana izay fanazarana ny hotel Zahava hotel izay. Eo ihany koa ny hodiniana, eto ihany koa ny famatsiana ny rano fisotro-madio eto Mahajanga, fa anisan'izany ihany koa ny eny Ambovy izay ao ijerevantsika ihany koa ny mahakasika an'izay. Zay ny asa zay tokony atao ary inoko sy antenaiko fa rehefa hitokana ny gymnase lehibe eto Mahajanga tsika, zay mitambona tsy maintsy ho apetraka dia tsy maintsy ho vita ny ankamaroany reo asa zay hofaritatsika eto Androany, na ny lalana tatapy-tanàna Ray Manontolo io, na ny lalana mankaty Mahajanga io, na indrindrindrindra ny avenue sy ny lalana rehetra zay misy eto ihany koa. Andriamatoa be ny tanàna angambany ao izay raha tsy diso na ny tsy ao ny andriamatoa be ny tanàna fa ny tokony andraikitra. Ny zavatra hita dia betsaka ny fanorenana tsy manaraka ny felitra sy ny lalàna ary raha mbola mitohy ny fanorenana tsy manaraka an'izay lalàna izay dia tsisy vuana plage foana iny miakatra makany amin'iny ary amin'ny hôtel makany amin'ny Roche Rouge iny fa tokony foanana ary tokony tsisy autorisation intsony omena amin'ny fanaovana construction izay manome vue makany amin'iny ranomasina iny fa dia hita hoe maro loatra ary tena maniry loatra le izy ary ny amin'ny toerana tsy tokony hanorenana aza dia lasa misy manorona tamin'ny fitantanana ny tanàna izay mifandimby teto Mahajanga. Anisan'ny zavatra tomarika omena sy apetraka zany zay. Zay ny asa ho atao eto Mahajanga sy ny sisin'izao conseil des ministres zao fa omeko ny monsieur le ministre en travaux publics aloha tsara fantatry ny manatrika sy ny mieny ihany ny asa zay atao amin'ny RN4 iny. Ny zavatra tsapa aloha dia hita hoe ny potika ary potika ny lalana RN4 izany, ary ny zavatra fanamby apetratsika dia ho amboarina Ray Manontolo iny RN4 iny satria raha lalana natao adiny 7 adiny 20 dia ataotsika mandritra ny adiny 12 adiny 13 ankehitriny dia zay ny fanamby apetratsika hoe afanganana ny asa ary amboarina tanteraka ny lalana miala eto Mahajanga parapatonga any Antananarivo. Ka omeko ny monsieur le ministre ny fanazavana ambany novandriny amin'ireo tronçon izay ho amboaritsika amin'izany lalam-pirenena fahefaka izany. Fanapetsaka andriamatoa filoha amin'ny fitenenana miara-paropana zany andriamatoa filoha, miara-paropana zany ihany koa andriamatoa prime ministre sy sika rehetra membre gouvernement miaraba ihany koa amin'ireo tokony andraikitra atao anatiny boeny sy tanàna Mahajanga fa any Mahajanga zay manatrika an'izao fotoana izao. Ny toromarika menao andriamatoa filoha tika ny anarenana ny lalam-pirenena eto Madagasikara ary atao laharam-pahamera ireo réseau structurant no ilazantsika anazy na dia lalana lehibe izay mampifandray ny renim-paritany. Ka amin'izao fotoana zao dia ny lalam-pirenena fahabeto dia azo ambara hoe zay malaza anazy dia afaka no tsara
Angolia zany dia mahafaly zaratsika ireo famatsiana izay efa vonona ary taitolombo idiritra joantsika asa Misalnya di dalam kegiatan faefatra dia azo ambara hoe efa feno fipetra ahafahantsika manomboka izany fanarenana ny alam-pirenena faefatra zany. Alam-pirenena faefatra moa fantatsika fa lava izany kilometatra mahery dia izany loha dia misy ampahana raisy ny vokatry ny fiarahasatsika ny baniraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa PDDR ka ny ampahany voalohany miala eo amin'ny tanàna Ankazobe hatreo tsy afa-bositra manodidina eo amin'ny 13 kilometatra dia efa nahazo ordre de service tamin'ny 14 février teo ny orinasa ary niany ny validation amin'ny plan de gestion environnementale et sociale dia afaka manomkaretrany amin'ity volana mars ity. Ny eo anelanelany tsy afa-bositra katreo Ambalajanakomby eo amin'ny 10 kilometatra ihany koa dia orinasa hafa ihany koa mandray io mbola ao anatiny tetikasa PDDR ary efa nahazo ordre de service koa io orinasa io. Ary eo anelanelany Andranomafasika ka Atratsy Mahajanga fa ampahany eo amin'ny 11 kilometatra no sahany ilay orinasa dia tafito ao anatinay lo isateo zany koa izay fanatsiam-bola avy amin'ny baniraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa PDDR. Fa ankoatran'io koa zao dia mbola misy ihany koa ao anatin'ilay fanatsiam-bola baniraisam-pirenena ihany fa ilay azontsika indray hoe CRPCMCI izay misy ampahany misanany RN4 dia amin'izao tsirapely zao raha validé androany ny plan de gestion dia amin'tsiherinandro koa zany no mahazo ordre de service io orinasa faefatra zay amin'ny famatsiam-bola baniraisam-pirenena telo PDDR ary ray CRPCMCI amin'ilay dia misy ampahany eo anelanelan'ny PK65 soa any dalana ateo amin'ny fidirana Ankazobe raisika tsy PK61 zany dia misy ihany koa eo anelanelan'ny tanàna kely ateo amin'ny PK353 Hatsapanana ary eo amin'ny fivoanany Angomamy PK394 hatramin'ny village Andranomafasika PK450 ary eo amin'ny PK470 Ankarafantsika hatreo Ambovo Ramalesy dia misy teboka maromaro zany no ataony zava-misy koa dia tsy mitovy ny fipetra amin'ny tetikasa anampoa reo ka zany no mahatonga hoe na eny anelanelan'ilay asa zay anaovan'ny PDDR intervention azy dia misy PK zay mety tsy voakasika ilay PDDR dia raisin'ilay projet PCMCI fa miaty aminay amin'ny ministère zavakosa dia mazava tsara ireo teboka kilometrika zay anaovan'ireo orinasa reo intervention. Na eo azy ireo famatsiam-bola ireo baniraisam-pirenena eo
dia mbola misy ampahanalala zay tsy voakasika an'io tetikasa io zany satria tanamara teo lava ny national numéro 4 dia zay no mahatonga atsika hoe misy ampahanalala zay efa nanomboka tamin'ny 2024 iny eo amin'ny fivoahana ny arafantsika alohan'ny tanàna manambao anranolava pekary 460 pouces 470 ateo amin'ny pekary 490 plazma Panamaro filany mahajanga io zany dia asa efa mandeha io ary am'izao fotoana zao dia raha miditra ambarana mahajanga tsika dia mahita orinasa miasa zay asa zay nahazo BSE tamin'ny 2024 dans le cadre de la ressource propre interne de l'État. Les ambassades de la partie de la mission en parallèle, si vous cassez à ces zay quantum fantaramba vatsika koa dia angatahana analala itoana ny ampiasana ny ampahambola amin'ny tahiry momba ny lalana na ny fombotie dia ao anatin'izany ny miala avy eo Antananarivo mihitsy ateo Alakamisy Anosiala io zany tsy voakasika le tetikasa roa amesaka teo dia miala avy eo amin'ny PK 0 katramin'ny PK 17 zany dia finavinayna eo amin'ny miliardadara ny anaovana fanarenana an'io ampahandarana io zay mangatahana fankatavana eny ohatran'izany koa ny eo amin'ny PK 240 marobolovy Antananarivo ateo amin'ny PK 250 dia tsy voakasika ireo tetikasa zay lazay teo ambony koa dia misy fangatahana fahazahoan-dalana ampiasa ny vola amin'ny fombotie ohatran'izany koa misy contrat cadre eo anelanela ny PK 413 eo amin'ny fivoahana groupement eo misy zany ateo amin'ny Antanambao Andralava zay misy ampahandarana mety zany ao ary eo koa tena misy amin'ny lalana ratsy be voalaza teo iny dia olasitsika amin'ny fombotie zany io satria tsy voakasika ilay entretien routier miaraka amin'ny PDDR dia manodidina ny 24 milliards io zany ny fangatahana alalana tao io raha olo zany andeha filoa andeha prime-ministre sisika rehetra ity fizarana lalana zay nanaovana intervention na amin'ny alalan'ny tetikasa PDDR amin'ny Banque mondiale na amin'ny alalan'ny tetikasa CMCI na amin'ny alalan'ny fombotie zay lazay teo ka atombokatsika daholo mititoratsika dia azo antoka ny iverenan'ny national numéro 4 amin'ny elo taloha sy amin'ny fotoana zay nahavitana azy taloha manodidina ny valora ny trajet Antananarivo mahajanga zay ny mahakasika ny route nationale numéro 4 voa ka tsy fantatra ajanoko zay aloha raha tozo aletany amin'ny elo amin'ny tanàna mahajanga. Ny fiangonana kita mau kami bawakan di bahasan dia bisa kami eksekusi maka sekeluruhan itu kan di RN4 yang akan mengirimwa maka untuk bahasanya komisi di Famanuka ni Famambuana katir kamsantara kirimina saya sampaikan Ramfin yang kurang organisasinya sementara kira-kira yang membuat fandang itu mahajanga antang tanah saya mekamarun nan takir kami siapa dia amwang masuk kami kemudian beli cikan semai siato service apa itu kemudian nyari mang betul ini rokok
Nyari tua mana patunga anya amuzi. Nyari tua ni dovita yang kuat mana foga makanya ni mana patunga bukan mana rapinci lebih nanti dari orang. Sia dari lewat Turki mana patunga anya ni stasiun sasaran dari Tanzania semesi mazanga ambiente mamiratra madio vaovao no tokony ho raisitsika eto rehefa hitokana ny gymnase tsy hoe tsika afaka volana vitsy. Ao anatin'ny axe zay natao dia misy moa hoe ny rue de Serbie, rue Georges V, rue Philbert Tsiranan, avenue de Comores, rue Georges Ranelson, boulevard Marcos, ary rue Henri Paul, zany lalana rehetrarehetra zany zany dia ho asiana fanamboarana. Afaka volana vitsy ihany koa dia tsy maintsy ho tafapetraka ny parc solaire 5 mégawatts goavana be zany ny parc solaire rehetra napetratsika reny tany amin'ny faritra hafa dia eo amin'ny 1 na 2 mégawatts fa no apetratsika eto Mahajanga dia 5 mégawatts ary tokony asahana tanteraka ny filan'ny mponina rehetra eto Mahajanga amin'ny andro atoandro. Mbola misy batterie de stockage fa mbola ho apitsika ihany koa batterie de stockage mba ahafahana mampiasa an'izay stockage ataontsika amin'ny hariva amin'ny heure de pointe mandritra ny adiny telo. Ny ankoatran'izay zavatra rehetrarehetra zay zany dia miendrika inona koa zavatra andrasantsika tsy maintsy vita ihany koa zany ny port vaovao miaraka amin'ny quai eto Mahajanga ary afangiana ihany koa ny fanomezana ny rano fisotro madio amin'ireo quartier na arrondissement zay tokony hisitraka an'izay. Mbola maro moa zavatra ho resahana eto araka ny lazaiko teo ny fanaovana ny vallon de Mitzinger sy ireo foto-drafitrasa maro samihafa fa dia ho arahana ireo atromoka ary minisitra rehetra moa zany tokony manaraka ny fanatanterahana sy ny fanafanganana fanatanterahana ireo asa zay ataontsika. Ao ihany koa mingadiny ny fanaovana ny tanàna vaovao any Paris mahitsy zay midadasika dia midadasika ny tany satria hatrany amin'ny 338 hectares. Ny fanaovana ihany koa ny logement na ny trano finenana amin'ny vidiny mirary zay ataontsika ihany koa any amin'ny quartier vaovao any Amborovy. Ka dia zay moa zany fampahafantarana aloha anareo mieno sy mahita sy anareo mpanao gazety dia isorana ianareo rehetrarehetra sady omena lalana sady amin'izay satria anomboka ny antsipriany ifandiniana amin'izany ny ministra miaraka tarihany Andriamatoa Prime Ministre ao anatin'izao fitan-kevitry ministra atao eto Mahajanga izao.